La 4G By vous présente Ni Vaovao. Androany fahatelo amby roapolo ny volana May raika amby roapolo sy roa arivo no nankalazana ny Pentekoty ho an'ny mpino kristiana rehetra manerana izao tontolo izao. Tany anatin'ny tambazotra tserasera sy ireo haino aman-jery isan-karazany no nanarany mpino ny fitoam-bavaka noho ny amiana ara-pahasalamana indrindra ho an'ireo faritra mihiboka. Toy ny raharaha fanakatonana kariera fitrandrana berila tao Andilana Avaratra izay naharatrana olona maro sy namohizanain'olona roa araka ny angomaovao natao, dia fantatra izao fa hisokatra amin'ny herinandro io indray ny kariera araka ny nambaran'ny solombavambahoaka izay nihaona tamin'ny roapolona androany. Tafiakatra raika amby roapolo ny mpandray anjara maty nandritra ny fifaninanana azakazaka tany Avaratra andrefan'ny Chine. Fiovan'ny toetrandro tampoka izay niteraka orankija, avandra sy rivotra mahery no niteraka ny fahafatesandreo mpandray anjara io. Ny andinindreo avy hatrany. Klasy toko fahafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao araka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao androany fahatelo amby roapolo ny volana May raika amby roapolo sy roa arivo no nankalazana ny Pentekoty ho an'ny mpino kristiana rehetra manerana izao tontolo izao. Tany anatin'ny tambazotra tserasera sy ireo haino aman-jery isan-karazany no nanarany mpino ny fitoam-bavaka noho ny amiana ara-pahasalamana indrindra ho andreo faritra mihiboka. Fanadadiny entinika eto Andratsilava. Mpankahery sy mpanazava ny fanahy masina, io ny lohahevitra hoentin'ny fiangonana mankalaza ny andro ny Pentekoty androany. Amin'izao amiana ara-pahasalamana izao, nikatona avokoa ny fiangonana ho an'ireo faritra mihiboka. Araka izany, tao anaty tambazotra ny tserasera sy ireo haino aman-jery isan-karazany no nanarahany mpino rehetra izay mankalaza ny Pentekoty, ny fitoam-bavaka androany. Teo ihany koa ny fampanenona lakolosy ho fanamariana ny fetin'ny Pentekoty araka ny fanambarana navoaka ny filohan'ny FFKM ho fiombonan'ny mpino kristianina rehetra. Ny fanahy famarinana no itaridalana nareo amin'ny marina rehetra. Nombana tamin'izany ny fanamaoboasana sy ny toritenina pitaina ho an'ireo mpino tamin'ity androany ity. Pentekoty dikany fanahy masina midina. Ka ny fanahy masina io fanomezana sarobidy zarazaraina ho an'ny be sy ny maro. Dia tsara mba ho fantatra mazava hoe ty cadeau fanomezana maimaimpona omena amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Ary ny fanahy io mankahery ao anaty anana ny tsirairay izay rispo ilaina mba hahafany manatanteraka ny asa. Ka ny fanahy masina zany tenen'Andriamanitra izay nomeny eglizy anty fetiny Pentekoty, ny fanahy masina efa afo mirehetra ao anaty. Ka dikany voalohany zavatra tsara dikany hoe mahafo anazy ny afo mandoro. Dia ny fanahy mandoro izay mety toetra tsy metimety ao anatintsika mba amirapiratra ao anatintsika ny fahamendrena ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ka io toe-panahy ny olona mahatsaripitena fa hoe zanak'Andriamanitra no entina amin'ny fiainana andavanandro. Homme, femme, libre. Manambara toe-po vaovao zany hoentina amin'ny fanatontosana ny alidy rehetra. Ka raha olona libre dikany hoe tsy voafatotra na inona, tsy matahotra na inona, mahasay mijoro amin'ny tsara, mahasay mijoro amin'ny fahamarina. Dikany hoe olona feno ny herin'ny fanahy masina, tsisy fisalasalana. Pentekoste hemera amin'ny teny Grika izay midika ho andro fahadimapolo, ilay fety ankalazan'ny jody fitoerinandro aorian'ny Paka. Fankalazana ny nandraisan'ny vahoaka Israely ny fanekem-pihavanana tamin'Andriamanitra ny Pentekoty fahiny. Dia ny nandraisana izy ireo ny didy folo tany amin'ny tendrombohitry Sinai. Rehefa tonga i Kristy dia nanavao sy nandavorary izany fanekem-pihavanana izany ka naniraka ny fanahiny ahafahany vahoaka vaovao voafidy iaina ny lalam-pitiavana izay natorony. Ny Pentekoty araka izany dia fiatombohan'ny fotoanan'ny fanahy masina, fahaterahan'ny fiangonana. Io fanahy io nampionana antsika rehetra ankehitriny. Isika izay ao anaty fahasamihafana
fa kosa miray sy mahazo ary mitory ny vaovao mahafaly. Ny fandraisantsika ny fanahy masina manampy antsika anaiky ny toeran'Andriamanitra ao anatintsika. Ny fitiavany iray aman-dreny ny zaza marary osa lehibe noho ny fitiavany iray aman-dreny ny zaza efa salama satria mila fikolokoloana manoko. Zany ny fitiavan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona ary izay fahamendrena mazanaka tian'Andriamanitra isika io fahamendrena io manosika antsika anan'izay toe-po feno afaliana feno rispo olona manana fanantenana ao anaty. Zany Pentecote Pentecote ny fanahy. Ny alahady 17 ny volana May ho avy izao, alahady manaraka ny Pentecote no ankalazana ny Trinité masina, Andriamanitra tokana olona telo, ny Ray, Zanaka sy Fanahy masina. Toy ny raharaha fanakatonana kariera fitrandrahana perila tao Andilana Varatra izay naharatrana olona maro sy namoizanain'olona misa roa araka ny angom-baovao natao dia fantatra izao fa isokatra amin'ny herinandro indray ny kariera araka ny nambarany solombavam-bahoaka izay niona tamin'ireo mponina androany. Fanadihadiana entiny onona saina alohan'ny anarantsika izay fanadihadiana izay dia ialana tsy meloa raha ohatra ka misy sary mety anafitohinantsika ampijery. Roa treto no fantatra fa namony ainy nandritra ny fifandona teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka tany Andirana Varatra omaly ary efatra no naratra ka nentina tany amin'ny CHRR Ambatondrazaka noho izy ireo mila fandidiana maika araka ny angom-baovao voaray tany antoerana. Noho ny tifitra sy ny fifanjevona no namparatra sy nahafaty ireo olona ireo, hoy ny olona iray nanaraka fitsaboana nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety. Wala fanay masany mandrindroko ny kopsiera zay ny sakanina ty dia vavy zare zany ty dia ny sakanina liana dia vavy le vaovao tonga dia nandeha microgène zany zare dia nitifitra tonga dia nitifitra zare. Za tonga dia lefa raha mipoaka le gaz dia tonga dia lefa tanaty le commune tonga dia nagnano rafalina sy dia lefa tanaty le vonilaka. Tany Vaomanga. Fotony. Bala mihitsy izy. Mba nahitanay anazy izy fa naratra tadita parapa. Dia rehefa tao aparapa dia ohatrany tsy vita tao aparapa fa telo le dokotera tao hoe alefa eny am-bato. Voatifitra zany izy? Voatifitra. Aiza aminazy ny voatifitra? Teo amin'lemilemy ampavafony. Firy zareo no nentina maika anakaty amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka? Telo lahy. Raha ny angom-baovao natao, nisy ny fiaona teo amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fidy tao Amparafaravola sy ny vahoaka tao Andirana Varatra androany ka nilazana ity olom-boafidy ity fa hosokafana afaka 27 ora ny kariera fitrandrahana berila ao Andilana Varatra. Andrasana araka izany izay ho fanatanterahana izay fampanantenana izay sy ny fanadihadiana ny amina tonga ny faharatrana sy ny famoizana ain'olona omaly. Ireo antotanisa mikasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity araka ny tatra navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Andeha antsika avy hatrany. Misy 700 ny olona lavy ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny daty ny 13 Martsa 2020 hatramin'ny 12 May 2020. Olona 903 no vita fitiliana ka ny 777 tamin'ireo vao marina fa mitondra ny tsimikaretina. Raha ho an'ny andro ny omaly, misy 7 indray no lavy ny valanaretina Covid-19 ary 770 ny tranga vaovao, raha 450 ny olona sitrana soamantsara araka ny antotanisa navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Amin'ireo tranga vaovao, 250 naveto amin'ny faritra Analamanga izay mitsinjara ho tahaka izao, 7 tao Ambohidratrimo, 5 tao amin'ny distrika Antananarivo Atsimon-drano, 2 tao amin'ny distrika Navaradrano, 7 teto Antananarivo Renivohitra. Olona 4 tamin'ireo 7 lava ihany koa no teto amin'ny faritra Analamanga. Raha andro tranga vaovao dia olona 3 tany amin'ny faritra Diana, 1 tamin'ny faritra Alotramangoro, 10 tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Tao amin'ny faritra Atsimo andrefana sy Menabe kosa nahitana tranga 4 ary 7 tany amin'ny faritra Itasy, 2 tao Betsiboka, 12 tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ary 2 ihany koa tao Sofia. Atreto araka izany, miisa 520 sy 700 ny olona mbola manaraka fitsaboana ary 230 sy 100 no ahitana tranga misy fasarotana na ny forme grave manirana ny nosy.
Tsy mitsambitombo ny vehivavy tratry ny aretina mamanilava eto Madagasikara. Aoriany fiterahana amin'ny ankabeny no hitrangan'ny faharovitan'ny tatavy izay mitarika ny aretina ho an'ny vehivavy. Androany 7 ny volana May ny andro iraisam-pirenena ho an'ity aretina ity. Fanadidina. Manodidina ny 5 alina ny vehivavy tratry ny aretina mamanilava eto Madagasikara. Araka ny antontanisa avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, 4,000 hatramin'ny 5,000 isan-taona ny voakasika. Aorian'ny fiterahana matetika no mitranga ny faharovitan'ny tatavy, mitarika ny aretina mamanilava ho an'ireny malagasy. Tamin'ny sivorany vianay nandeha tamin'ny maternité zay, avy teo rasasy mety fa lefa bloqué. Avy teo amin'izay ny avy bloqué amin'izay niandry ny dokotera nanao opération. Avy teo amin'izay nandeha ho azy amin'izay le zaza dia teny hôpitaly nisy fahasaratana kely, nisy nibosina kely teto amin'ny kibo dia avy teo amin'izay ny rehako tamin'ny dokotera amin'izay aho dia io dokotera atao échographie ianao. Dia nibosé amin'izay ny amany iny sy nizoso koa tamin'izay. Dia fa nizoso tamin'ny 15 mars 2020 amin'izay aho tamin'ny tranoko amin'izay natoro tao amin'izay zay. Avy teo amin'izay nisy tamin'ny folon'ny hariva amin'izay nisy amin'izay ny pipina nandeha nisosona amin'ny teo. Ankoatra ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, maro ny fiantraikan'ny aretina amin'ny fiainana andavanandro. Isan'izany ny fanilikiliana mianjady ny rendy noho ny fivalanan-drano tsy ankiato mitarika fofona ratsy ho azy ireo. Maro arak'izany ny ezaka takiana indrindra ho an'ny vehivavy mandra-panatrarana ny tanjona hanafoanana ny aretina ny taona 2024. Ny vinan'ny ministera dia any amin'ny taona 30 any dia azo eritreretina tsara fa ho foana tanteraka ny aretina mamanilava. Ka andohary fanentana mba hisitrahany rehetra ny fandrindrana ho amin'ny fiterahana zaza, ny tsy fiterahana koa aloloatra, ary ny fanatonana ny tompo-pahasalamana rehefa hiteraka. Tsy adintsika anatin'izany, raha sanatriavina moa ka vony aretina mamanilava dia aoka isika anatina tompo-pahasalamana koa mba hisitrahana fitsaboana mendrika amin'izay. Isan'ny fomba azo hitsaboana an'ireny tratry ny aretina mamanilava ihany koa ny fandidiana ankoatr'ireo. 12 rany antontanisa farany ny hôpitaly afaka mandida ny vehivavy tratrizay. Maimaimpona amin'ny ankapobeny ny fandraisana ny tanana ny vehivavy tratry ny aretina ka isany anentanana azy ireo ny fanatonana toeram-pitsaboana. Androany no nanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faharovitan'ny tatavy, izay mahatonga ny aretina mamanilava indrindra ho an'ireny avy nitiraka. Tontolon'ny fahasalaman'izay hatrany dia maro ny zaza teraka tsy tonga volana amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana teny anivon'ny hôpitaly tsy miankina iray. Lesoka tsy ahafahana manara-maso akaiky ny zaza ao am-boka ny tsy fanarahana, faharahana ny fisafona. Ambany ankila ny herijika mety havelomany zaza teraka tsy tonga volana hoy ny fanazavana. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Mandidina ny 3 hatramin'ny 5 isan-jato ny tahany zaza teraka tsy tonga volana eny anivon'ny hôpitaly tsy miankina iray eto Andrenivohitra. Ankoatra ny olana sedray ny ray aman-dreny amin'ny fandaniana hitsaboana ny zaza. Misedra olana ra-pitaovana ihany koa ny ankamaroan'ny hôpitaly handraisana ny tanana azy ireo. 900 hatramin'ny 900 eo isan'ny zaza miditra ao anaty teo aloha. Fa taloha zany voafetra izy io satria vitsy ny kovesy moa leterina iteny anazy, mbola nanana koa vitsivitsy ny kovezana mena hatramin'ny nanotarana anazy zany dia nanana eo amin'ny 20 eo zany zahay zao dia afaka mandray zaza loatra ny izy 200 mazakatra izay fa io tsy irinao ao ny zazakely satria matoa miditra ao dia zaza tsy salama zany zay. Ny fitaovana madinidinika misy any be da be ny fitaovana teny fotsiny ao ohatra hoe mila zany seringue électrique, mila moniteur de surveillance, fa ny kovezana tena lafo vita. Na izany na tsy izany, sarotra ny fandraisana antanana ny zaza teraka tsy tonga volana. Araka ny antontanisa, mandidina ny 4,000 isan-jato ny taham-pahafatesana ho an'ny zaza teraka tsy tonga volana sy ny tsy ampilanja eny anivon'ny hôpitaly. Ambany hatrany arak'izany ny herijika mety hahavelona azy ireny hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana.
zaza marefa zany satria zaza tsy ampiranja reo a tsy ampivolana reo a dia be da be foana zany ny risque mety ho azon'ireo zaza fahitenanareo fotsiny azy ohatra hoe zaza latsaky ny fito volana raha latsaky ny fito volana zany zao mety ohatra hoe 1 kilao mahery dia mety fahavelomany zany zaza latsaky ny fito volana zany raha mbola plaintsika tena sarotra. Dia raha itenanareo a zany hoe zaza latsaky ny fito volana raha resaka fahavelomana no resahana kelikely any mety chance mialatsiny izay ny avany chance. Iny zany faktorana hoy za eo ihany fa io koa miasa be mihitsy zany le hoe fanaraha-masony voaka. Tsy misy afa-tsy ny fisafona ara-dalàna izany hoe mandidina ny 4 no ahafahana manara-maso ny toe-pahasalamana ny reny sy ny zaza mandritra ny fitondrana voka. Eo ihany koa ny fitandremana tokony ataon'ny reny bevoka na izany amin'ny fahasalamana, ny fitondran-tena hatramin'ny fomba fisakafoana ankapobeny. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara fa eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia andeha anaraka dokavatra vetivety isika. Ankafitsiny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020. Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Evasion ray volana dia 5,5 ariary. Les bouquets Canal+. Solidaire face au coronavirus, portez un masque. Besoin de faire des provisions? Faites vos achats sur Leader Drive sans contact ni manipulation de cash. Rendez-vous sur www.leaderprice.mg et payez par Mvool. Ankafitsiny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020. Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Evasion ray volana dia 5,5 ariary. Les bouquets Canal+. Malisa, c'est l'heure. Ok, Marcos. Ah, tsara izy zay. Ianao ma faty presto io. Hafa koa tsara salahy tsara manafo atao lasopy atao misao fiandan'olo be mafoka mosary elle est délicieuse. Mamalisa, ino ty? Presto. mamango kokoa. 700 ariary. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika fa tsy vahaolana monjena ny fizahantany anatiny amin'izao fotoana izao no ny fikatoana fatra maro eto amin'ny nosy araka ny nambaran'ireo mpisehatra amin'izany. Ho an'ireo misahana ny trano fandraisam-bahiny nanaovana fanadihadiana eto Antananarivo renivohitra ohatra nandritra ny fahamiana ara-pahasalamana ity nidina hatrany amin'ny 700 ny vola miditra ho azy ireo fanadihadiana. Hatramin'ny taona 2024 ka hatramin'izao, maro amin'ny orinasa misehatra amin'ny fizahantany no nikatona tanteraka noho ny krizy nateraky ny Covid-19. Raha toka ny fizahantany anatiny no isan'ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana, ahafahana mamerina tsikelikely ny fihodona ny fizahantany na anatin'ny fahamiana ara-pahasalamana azy, no ny fepetra misana ny faritra maro eto amin'ny nosy tsy vahaolana hatreto izay fizahantany anatin'izay. Betsaka ny vola tokony lalina amin'ny raha toka
mbola tiana zany ny ampiodina ny sehatra atao anatin'ny fizahantany betsaka ny hôtely zao a ny katony lelay zao a dia midina hatrany amin'ny 70 isanjato mihitsiny ao ny vola miditra nanomboka tamin'ny volana avrila teo iny satria tsika miditra ao anatin'ny katony aloha ny faritra Analamanga voalohany ny hôtely misy anay a eto amin'ny faritra Analamanga faharoan'izay a misy le couvre-feu rehefa amin'ny alina zany nanomboka tamin'ny 7 ka hatramin'ny 4 zao misy efa lasa amin'ny 10 alina ka hatramin'ny 4 fahatelo manarak'izay a miditra anatin'ny fiboahana tanteraka tsika nanomboka tamin'ny volana aprily dikan'izay hoe rehefa week-end zany eo koa nefa ny olona no mivoaka manao course mba mivoaka miaraka amin'ny fianakaviana dia ny katontsika mangataka hatrany amin'ny fitondram-panjakana ireo mpisehatra amin'ny isiny vahaolana eo amin'ny tontolon'ny fizahantany. Eo anatin'izay ary a dia ezaka izay mba manefa zany a ny karama ho an'ny mpiasa. Eo anatrehan'izay nefa dia mangataka izahay hoe mba misy tokony fanampiana avy amin'ny fanjakana ohatra hoe ny fanesorana ny impôt ohatra ho an'ny eto amin'ny sehatry ny fizahantany zany a mandritra ity volana ity. Eo ihany koa ho an'ny hôtely izay nindrana vola tamin'ny banky amin'izao fotoana izao dia tsy manaiky intsony ny banky hoe mihemotra ny fanefanany trosa ny vola zany izay nindramina tamin'ny banky. Nety ry zareo tamin'ny herintaona satria nisy volan'ny fanjakana nanampy ny banky teto amintsika. Fa amin'izao fotoana izao a nangataka izay zao dia ao anatin'izay sehatra izay mihitsy nangataka izay tamin'ny banky nindramana vola fa tsy nanaiky intsony ry zareo satria tsy nisy intsony zany le fanampiana avy amin'ny fanjakana. Mialohan'ny krizy ara-pahasalamana avy amin'ny sehatry ny fizahantany avokoa ny fitoka hatramin'ny 10 isanjato ny arikarena vaobe teto Madagasikara. Araiky ny antotanisa teo anivon'ny GEM na ny Groupement des entreprises de Madagascar, mahery ny 4,7 alina ny asa mivantana anateraiky ny fizahantany teto amintsika ary mahery ny 10 sy tapitra ny hafa samy mifampiankina tamin'izany. Fa nitrangana trano matsiravo natao Antsirabe Renivohitra tao amin'ny fokontany Ambavahady Mangatsiaka. Trano lehibe iray misy rihana roa no maikila tanteraka ary simba avokoa ny entana tao anatiny. Tsy nisy ny ainana fohy ary tsy nahitana fiara mpamonjy tany an-toerana. Fanadedina. Nitrangana trano matsiravina indray teto Antsirabe Renivohitra ny 7 volana May 2024 manodidina ny tamin'ny 12 atoandro teo eo no nitrangana izany teto amin'ny fokontany Ambavahady Mangatsiaka. Trano lehibe iray no lasibatry ny afo tanteraka izay ahitana rihana roa ary mahay avokoa ny entana rehetra tao ambony rihana. Taty ambany rihana kosa dia toeram-pivarotana ka entana vitsivitsy no tavavoaka. Naharitra ora roa teo eo ny firehetan'ny afo ary tsy nisy ny ainana fohy fa entana maro no mahisy potika tao anatin'ny fotoana vetsimonja. Tsy fantatra mazava aloha izay tena antony ny atombohan'ny afo raha ny fanazavana azo avy amin'ny arambony. Zany tompon'ilay salon de coiffure le tato amin'ilay poche avy aty amin'ny ilany aty le box kely avy aty zany dia ny ao ambony zany zao ny any ambony rihana dia tena 100 tsisy avitra tsisy mihitsiny ny tao aminay voavoaka fa misy potika. Ny ao amin'ny ilany voavoaka fa potika mihitsiny ny akabetsahany. Ny ato ambany voavoaka fa potika ary ny entany le grossiste dia potika koa satria natsipy mihitsiny fa anavotana an'le fanondrahana an'le trano amin'ny tuyau sy ny rano. Visage commercial daholo fa ny source zany tsy fantatra mihitsy hoe inona nahatongavan'le izy fa le izy efa nidedadedaka sy ny rehatra be ny trano no hitanay. Tao anatin'ny fitantainana tanteraka ireo mponina teo manodidina tao anatin'ny fiatrelana izany ka nanao izay fehezana ny afo mba tsy hipartany amin'ireo trano hafa. Tsy nahitana fiara-pamonjy vona tena toerana saingy nisy solo-tenan'ireo mpamonjy vona avy amin'ny orinasa iray taty toerana
no tonga nanome tanana ireo fokon'olona nandritra ny fotoana ny fehezana ny afo. Tebotebotra raha tsy mitebotebo ve natorana ny soaza tsy fiany dia lasa ny mahany daholo nalefa daholo izay zahatra rehetra avonjy aloha fa ny manodidina moa dia saorana ny manodidina fa ny rahina daholo reo mbola hitanareo manao tana maro ro dia après 3 na 4 minutes teo dia nisy nipoaka be amin'izay tao anatiny gazy fokana gazy tonga dia lelafo be tena afo be tsy namono azonao atao manoloana ny afo fa rehefa may dia tonga dia samy mamonjy ny tenany zay dia ny mpiatso pompier moa efa niatso ihany fa ny pompier moa tsy haiko fa to efa adiny ray taty arina vao tonga akory zalahy nefa tonga ohatrany tsy dia hitako kosa zavatra natao teo fa ny fiarahamonina daholo zany namonjy teo fa so ihany fa ny fiarahamonina sy fokon'olona izay nanana numéro dia niantso daholo dia mba tsy levina tanteraka zany na dia hita raha hoe nisy havoazana be ihany tao ambony tena betsaka. Araka izany dia nanao antsoava amin'ireo tompona andraikitra ambony ireo vahoaka na Tsirabe manoloana ny tranga mateti-piseho eto Tsirabe tahaka izao izay tsy ahitana fiara-pamonjy voina. Impiry zany izay misy maitrana eto Tsirabe fa tsy misy mpamonjy voina pompier tonga mba mangataka zany izay mba hisiny ny fitaovana lehibe toy izany satria i Atsirabe ange deuxième ville dia maninona antsika tsy manana an'izany hatramin'izay ary betsaka amin'ny famaizana trano eto dia tokony mba hiprevoir an'izay ao anatin'ny feim-potoana aingana indrindra. Hita teny toerana ihany koa mpitandro filaminana nandray andraiky ny avy hatrany mba tsy hisy fanararaotana amin'ny famokana ny entana ireo niarambona. Taorian'ny fifehezana ny avy dia nisy ny tsipapaika vonjy ranovaky nataon'ireo vahoaka rehetra nanatry maso manoloana ny vona izay niseho. Fanjatony amin'izao fotoana izao ireo misehatra amin'ny fiambenana parking eto Antananarivo renivohitra. Isan'ny manao izay asa izay Jean-Claude mampanofa parking eo Analakely. Io asa io no namelomany ny vady aman-janany tao anatin'ny taona maro. Andeha irahintsika izay fanadihadiana izay. Antaonany maro Jean-Claude no niasa teto Analakely miamina parking sy mampanofa izany. Samy manao ny asa avokoa ny tenany sy ny zanany roa amin'izao fotoana izao ary tamin'ny alalan'ity asa ity no namelomany ny vady aman-janany. Any ambenako teto moa zany efa nanomboka tamin'ny 12 taona dia efa niasa parking izay ny fivelomako hatramina moto tôbily teto foana hatramin'izay manomboka amin'ny 7 amin'ny 7 dia miala amin'ny 5 ariva dia miala za responsable moto za zany tonga dia responsable an'izay rehetrarehetra zao ana amin'ny karamo moto zay alohany anay dia mandrato ny amin'ny moto zay inery manasatra ny asako ny saina zava-tsolona be da be embenan'ireo reglema moto raiky ity zao valerana amina million tsy maintsy embenanao io tsy maintsy jerena io. Fikarohana izay ahafahana mampidibola no ny atombohany nanaovan'ny asa fampanofana parking izao. Raha ny nambarany misy ny fifanarahana amin'ny tompony izany, mandoa vola isan'andro amin'ny tompony parking izy na manao versement ary azo manokana ny tombony ankoatr'izay. Zay mandoa tikely, anvidy tikely. Adiny 4 maraina, adiny 4 hariva, 20 000 zay ny versement. Roa alina aloha koty ambany. Misy tanjona be, trano dia tany zay ny tanjonay aloha. Hatreto aloha mavelona ny asako. Mavelona tsara. Amin'ny alalan'ity asa ity andra ny fanazavany no iezahany hanatratrarana ny tanjony. Tsy Jean-Claude ihany, anjatony ireo mivelona amin'ny alalan'ny parking eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao, raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tafiakatra 2 ny mpandray anjara maty nandritra ny fifaninanana azakazaka tany avaratra andrefan'ny Chine. Fiovan'ny toetrandro tampoka izay niteraka oranikijy, havandra sy rivotra mahery no nitarika ny fahafatesan'ireo mpandray anjara. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ce devait être une fête, une course de l'extrême. Raha anaty hafaliana tanteraka no nandraisan'ireo teratany Sinoa 2.7 ny fiangana. Nandritra ny azakazaka mamakivaky tendrombohitra natao tany avaratra andrefan'ny Chine omaly. Nosy mba ndraona ny fifaninanana tany amin'ny 20 kilometatra miala ny fiangana.
araka ny taditra farany azo 220 ny mpandray anjara maty fiovan'ny toetrandro tampoka izay niteraka orambe avandra sy rivotra mahery no nitarika ny fahafatesan'ireo mpandray anjara atleta fantadaza maro ao Chine no fantatra fa maty nandritra ny loza isan'izany Wang Guanjun sy Liang Jing ity farany izay nandrombaka ny azakazaka ho an'ny sokajy lehilahy nandritra ny Jeux Paralympiques nasionaly tany an-toerana ny taona 2024 manodidina ny 700 ny olona nahetsika nitady ny faty sy ny tsy mbola hita popoka nanomboka omaly niala tsiny Ampahibemaso ary nakahery ny fianakaviana manamanjona nandritra ny azakazaka mpikarakara na izany na tsy izany na mafisina izy ireo fa osokafana ny fanadihadiana ijerena lalindalina kokoa ny antony nitarika ny loza. C'est pour tenter de comprendre les causes de cette catastrophe. Dia izay ihany koa tompo-klasy tompo-vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany filma tompoko. La 4G By Telma vous a présenté Vaovao.